Riavana malala ao amin'ny tompo, miarahaba ny mpiray-tanindrazana rehetra ny tenako ary mirary taom-baovao sambatra sy feno fitahiana ary fanandramana mamy miaraka amin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Nivalona any mandrakizay ny taona 2024. Miaraka amin'ireo zavatra maro ny famahofao ny ainatsika tsirairay. Nisy ny navesatra ary nisy koa no nitondra fifaliana. Mety nisy tokoa ny tsilo, nefa tsaroviko ireo voninkazo manitra nandravaka ny diatsika, ka dia isaorantsika Andriamanitra mbola nanome antsika tombonandro azahoantsika mandia taona vaovao. Eo amin'ny seza fiandrianany ilay Andriamanitra mpamonjy sy mpanjaka antsika, ary mifehy ny fizotra ny tantarany tany, atateraka ny fikasany, dia nidrafitry ny famonjena antsika rehetra. Tsy misy zavatra tonga ho azy eo amin'ny fiainantsika. Mahazo matoky isika, fa izay mahasoa antsika indrindra no avelany hitranga eo amin'ny diantsika mody any an-tranony iray, ary azo antoka fa ho todi-tsoa isika raha mino an Jesosy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Talohan'ny akarany ho any an-danitra, dia zao no nambarany. Ao amin'ny Jaona 5:17. Zany teny zany no efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo zao. Tsy nilaza izy fa tsisy zavatsarotra hanjo ny mpanompony matoky. Ny teny fikasana azo antoka nomeny kosa dia ny hoe, indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Matio 20:2. Isaorantsika Andriamanitra no ny fitahiny antsika sy nitahiny ny firenentsika. Ho fampaharezana antsika amin'izao fiandohan'ny taona izao, dia andeha isika hiaraka isintona lesona avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa mialohan'izany dia mbola hiara-mivavaka isika. Tompo sy Andriamanitra io, misaotranao zahay noho ny fahasoavanao. Misaotranao zay noho ny tompontsoa anananay, mandray fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao amin'izao fiandohan'ny taona izao. Aoka ny fanahinao masina hitari-dalana anay, ampitombo ny finoanay ary anamasina anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny andron'ny mpaminany Jeremia, dia tena nitotongana aingana dia aingana niara-panahin'ilay vahoaka voafidy. Niezaka namerina azy ireo amin'Andriamanitra ny mpaminany, saingy indrisy fa tsy noenoina ny fampitandremana nomeny. Niezaka amin'ny mpaminany, nanasa ny olona hiala amin'ny fivavahana ivelambelany, ara-pomba fotsiny, fa ny fony kosa lavitra n'Andriamanitra. Ary ny mpaminany Jeremia dia nanatry maso ny fahatanterahany faminaniana nomeny. Lasa babo tany Babilôna ilay vahoaka nofidin'Andriamanitra ho fitahiana ho an'izao tontolo zao. Avy amin'io fireneny Joda io mantsy no voalaza mieloha fa hiaviany Mesia. Ho rava ve nidrafitr'Andriamanitra drafitra hamonjenantsika? Tsia. Eo amin'ny seza fiandriana no iaho Andriamanitra. Mifehy ny fizotrany tantara izy, ary tsy maintsy ho tanteraka ny fikasany ka andefa ny zanany lahy tokana ho tonga olombelona, ateraky ny vehivavy ary anorotoro ny lohany menarana. Misy ny fanantenana. Misy ny fanantenana. Ary eo amin'ny Jeremia 7:2, dia izao no teny fampaherezana natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia, sady mendrika ho antsika ihany koa. Fa izaho mahalala ny hevitra hieverako anareo ho Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra. Na voatery manafay
lay vahoaka ny aza izy. De nanome fanantenana azy ireo fa tsy ho foana ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Ny fahamarinan'Andriamanitra de mitaky famaizana ny mpanota, fa ny fitiavany sy ny famindram-pony kosa manery azy anasitrana ny feriny. Ary isy famerenana amin'ny laon'ny indray. Isy ny fiverenana tanindrazana ho an'ireo vahoaka babo reo. Aorona indray ny tanàna. Ary ao amin'ny Jeremia 1:30 no ifatoan'ny fampahirezana ao antsika amin'ity anio ty, de zao ny voalaza eo amin'ny 9:7. Tany lavitrany no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Tsy ho an'ilay fanjakana tany atsimo, ny fanjakan'ny Joda fotsiny, ny teny fikasana, fa ho an'ny zanaky ny fanjakana tany avaratra ihany koa. Ary io fanjakana tany avaratra io no nitondra ny anarana hoe Israely. Ary ho tafakambana indray am'izay fotoan'izay ireo foko 12 toy ny tamin'ny andron'ny Davida. Ny fahoriana sy ny ranomaso ankehitriny any amin'ny tany fahababona de ody fifaliana sy fampahirezana raha mitoetra ho matoky amin'ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra izy ireo. Zao mantsy no ambarany eo amin'ny Jeremia 9:7 manao hoe ary ny am'izany de ho faly amin'ny fandihizana ny Virjina mba mizatovy sy ny antitra koa, fampidiko fifaliana ny fitomaniny ka ampiononiko sy ampifaliako izy ho afaka amin'ny alahelo. Mafy tokoa mantsy ny mahazo azy ireo. Ary teo am-piaingana raha nizotra ho any amin'ny tany fahababona izy ireo, dia zao no voalaza eo amin'ny 9:10 manao hoe zao no lazain'i Jehovah, nisy feo re tao Rama, de fidradradradrana sy fitomanina fatratra. Raely nitomaniny zanany, tsy azo nampiononina izy noho ny amin'ny zanany satria lany ritra ireny. Fa inona tokoa moa no niseho tao Rama tamin'ny toerana io? Talohan'ny aingana tokoa de novoriana Babilonianina teo amin'ny toerana io reo babo alohan'ny andehanany ho an'ny Babilôna. Ary nahatsiravina de zao, ny babo sasany de novonoina teo amin'ny toerana io teo akaiky ny fasan'ny Raely. Raely vadin'i Jakoba, ary ny sary aseho eto de toy ny vavolombelona, nanatry maso zany famonoana mahatsiravina izany i Raely, ary aseho toy ny mitomaniny mafy noho ny fahorin'ny zanany. Ary marina fa nampatsiahy zany toe-javatra mahatsiravina zany koa Matio raha nanambarany namonoa ny Heroda ny zazalahy rehetra latsaky ny 2 taona. Voalaza ao Matio 2:7. Nampahery ireo babo anefa i Jeremia, ary nanasa azy ireo hibanjina ny fanantenana fa hisy fodiana avy any amin'ny fahababona. Zao no vakitsika eo amin'ny 9:9 sy 7. Zao no lazain'i Jehovah, atsaharo ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa hisy valiny tokoa ny ataonao Jeremia, ary ody avy any amin'ny tany fahavalo ireny, ary misy fanantenana ho anao any amparany ho Jehovah, fa ny zaza de hiverina ho any amin'ny tany indray. Ry havana malala, fampahirezana ho an'ireo babo reo ny mitahiry an'izany teny fikasana izany. Misy fepetra nefa izany. Mila mahatsiaro tena izy ireo. Mila mahatsapa ny fahadisoany, izany hoe mila mibebaka. Ary toizany Jeremia ny fampahirezana fa efa tsinjo naseho azy fa isy tokoa ny fibebahana any an-tanin'olona any. De hoy Jeremia hoe efa reko tokoa 9:20 sy 7:20.
Efa reko tokoa Efraima nitomany ny tenany hoe ny fahaizanao aho. Eny ny fahaizana toy ny omby lahy kely tsy voafolaka. Avereno aho de ho tafaverina. Fa ianao ny Jehova Andriamanitro. Ary no nefa niverina tokoa aho de vao nahalala fanenenana. Ary efa nampahafantarina ny toe-tenako aho de ny teatratra. Menatra sady nangaiyay aho fa latsainy tsiny ny fahatanorako. Ry havana malala. Mafy ny manjo. Kanefa Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra. Ary Andriamanitra fitiavana ho aho maro-po sady be famindram-po. Ary ho an'izay malahelo noho ny fahotany, ka miverina mitady azy amin'ny fanahy torotoro, dia toy ny ray be fitiavana antany zanany izy, ka dia ho tanterahiny ny fanasitranana an'ireo. Zao no voalaza amin'ny 120. Zanako mahafinaritra va Efraima? Zaza malalako va izy? No dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho. Noho izany de honena azy ny foko. Hamindra fo aminy tokoa aho, hoy Jehova. Fiadanana sy fahasambarana no anjarany zay manaraka ny baiko, manaraka ny planin'Andriamanitra. Amafisina izany eo amin'ny 120 manao hoe fa ny fanahy ihana de ampisotroko ary ny fanahy miaosa rehetra de hovokisako. Ho antsika koa zany fanantenana izany. Isy fiafarana, ny fahoriana eto amin'ity tany ity. Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra. Mitana ny teniny mena izy. Ary sary feno fanomezatoky no nentiny mpaminany nanambara fa izao azo antoka ny teny fampanantenana ny meny. Hoy ihany Jeremia eo amin'ny 9:70 sy 9:70. Zao no lazainy Jehova. Zay manomeny masoandro fahazavana amin'ny atoandro. Ary ny filahatry ny volana sy ny kitana ho fahazavana amin'ny alina. Zay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehova tompony maro no anarany. Raha miova eo anloko zany filahatra izany ho Jehova, de hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranaki Israely. Mazava ho azy fa fanomezatoky tsara loatra izany satria tsy iova ny filahatra reo voary no arian'Andriamanitra ireo. Noho izany dia tsy fona hoy izy ny firenena Israely, ny taranaki Israely. Fa haritra izany ary sisa zay ho mahatoky. Sary feno fanomezatoky ho aho ka tsy takatry ny saitsika mihitsy ny alala ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ho ihany ny 170 manao hoe zao no lazainy Jehova. Raha misy maharefy ny lanitra ambony na mahafantatra ny fanorenany tany ambany, de zaho kosa hanary ny taranaki Israely rehetra no zay rehetra nataony, hoy Jehova. Be voninahitra indrindra zany drafitr'Andriamanitra izany. Ary ho an'ny Israely aranofo, hody avy any amin'ny fahababona izy ireo, anorona indray ny tanànan Jerusalema, anorona indray ny tempoly, ary ho tanterahan'Andriamanitra izany. Zao no fampanantenana nomena eo amin'ny 170 sy ny manaraka manao hoe indro avy ny andro Jehova, zay anorenana ity tanàna ity indray ho an'i Jehova, hatramin'ny tilikambo ny anan'ela ka hatramin'ny vavahady ny anjorony. Ary ny famolaina dia mbola ho enjaniko mahitsy hatreo an-tapon'ny tendrombohitry Gareba, dia hasangodina ho an'ny goa. Ary ny lohasapaty sy lavenona rehetra sy ny saha rehetra hatramin'ny lohasahandrikany Kidrona, ka hatramin'ny zoron'ny vavahady tsovaly atsinanana, de ho masina ho an'i Jehova, tsy hongotana na horavana intsony izy mandrakizay. Famerenana amin'ny laony ny zavatra rehetra. Ary ireo fanambarana ireo de manara fa Jerusalema ray manontolo dia haorona indray.
ho masina ho an'i Jehova ary tsy hongotana mandrakizay. Tanteraka ny teny fikasana. Nody avy any amin'ny fahababona tokoa ireo babo na toky ary dia nanorona indray ny tanàna. Nanorona indray ny tempoly. Ary na dia tsy nahatratra ny akanton'ilay tempoly naorony mpanjaka Solomon na aza ny tempoly zay naorona, dia be voninahitra indrindra izany tempoly zany, satria io tempoly naorona avy any amin'ny fahababona io no handray idiran'le anankiray zay fototra iorenany fanompom-pivavahana rehetra natao tao amin'izany tempoly zany de Jesosy mpamonjy ny taranaky Adama rehetra. Izy n'ilay taranaky ny vehivavy anorotorony lohan'ny menarana, lay fahavalontsika ihany koa. Amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy dia isaina ho taranaky Abrahama ihany koa isika. Zao no voalaza ao amin'ny Galatiana toko 7. Galatiana toko 7:7 manao hoe fa raha ny Kristy ianareo de taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Eto tany fivahinina isika. Manapahavalo isika de ny devoly. Lay mpamitaka hatramin'ny voalohany, ary izy ny loharan'ny fijaliana mahazo ny taranak'olombelona eto tany. Ho faran'Andriamanitra nefa ny fanjakany. Teo amin'ny azo fijaliana no nanorotorony ny Satana ny ombela tongotry Jesosy, fa teo kosa no nanorotorony mpamonjy sika ny lohany. Fahavalo resy Satana. Ody isika. Ody any amin'ny kananan'ny lanitra. Ody fifaliana ny ranomasitsika kehitriny. Fanantenana azo antoka izany. Resao zany riavana malala. Miresa finoana. Miresa herim-po. Miresa fanantenana. Tsy fantatsika ny andro na ny ora iverenan'i Jesosy. Fa ny azontsika antoka kosa de zao. Ho avy izy. Sesehena ny teny fikasana momba izany fiverenan zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny farany indrindra amin'ireny de zay nomena ny Jaona raha sesitany tao amin'ny nosy Patmo izy, ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 ka ny andininy 20 manao hoe hoy zay manambara ireo zavatra ireo, hoy zany hoe hoy Jesosy, eny afainganao, eny afainganao hoy Jesosy. Vaovao mahafaly loatra izany ho an'ny Jaona raha teo amin'ny nosy mangadiady tany amin'ny nosy Patmo io izy natao sesitany. Ary mahafaly loatra zany hoy aho, ka dia hoy lay mpanompo no ny hafalinina na hoe amin'ny tapany faharoa amin'ny 20 ihany manao hoe amen, avy Jesosy tompo. Azontsika tsaina ny fiononana nananan'i Jaona. Fa tao ambadiky ny fijaliana tao amin'io nosy io dia nino izy fa misy fiainam-pahasambarana miandry azy. Ary miandry atsika koa izany. Tsy misy fahoriana intsony rehefa miverina Jesosy. Tsy hiverina fanondrony ny faharatsiana. Ao ambadiky ny zava-tsarotra sy ny zava-maora ankehitriny de banjino ny fiverena Kristy amarana izany. Ho avy amboninahitra izy. Ho avy amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy. Ho avy amin'ny famirapiratany tokoa Jesosy. Ho avy amin'ny mahafany ranomaso rehetra. Ny ranonoram-baratra de hodimbiasan'ny andro tsara tsy manam-pahataperana. Ny rahona amin'ny tatao hodimbiasan'ny andro mibalika lalandava. Banjino ny ao ambadiky ny fijaliana. Banjino ny ao ambadiky ny homamiadana sy ny Covid-19. Ho foana tanteraka ny aretina mandoza. Banjino ny ao ambadiky ny tendrombohitry ny fahasaranana misy ankehitriny. Hodimbiasan'ny tany lemaka feny fiadanana izany. Banjino ny ao ambadiky ny tsirariny sy ny fiangarana misy ankehitriny. Banjino ny ao ambadiky ny korotana sy ny ady amozana ainy tsy manatsiny. Ho foana ny fanatrehan'i Jesosy ny faharatsiana rehetra. Tsy misy keretsony any. Banjino ny ao ambadiky ny famoizana ava-malala sy ny fandevenana sakaizatina. Tsy isintsony zany rehefa ho avy Jesosy lay tiatsika. Eny
banjino ny fiverenany tsy ho ela intsony, de rao ny anarany. Ireo zava-drasy mampahory ankehitriny de ho fongorana tsisy intsony, ary sika rehetra zay mino dia ho masina ho an Jehova, ho velona sy ho sambatra mandrakizay. Amen. Mbola hiaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, mbola tsy mitsahatra misaotra anao zahay noho ny taona vaovao zay atolotra ho anay, ary irinay ny mba ho anisan'ny olonao voavela eloka, ny ampitombonao ny finoana ao anatinay, andraisany an'i Kristy ho tompo sy mpanavitra anay, ary rehefa ho avy izy de ho anisan'ny olombonjena izahay. Andova fiainana mandrakizay zay tsy misy alahelo na ranomaso intsony, ary indrindra iara-monina amin'ny olombavonjy rehetra, iara-monina amin'ny pon'ny lanitra rehetra, ary indrindra iara-monina amin'ny Kristy lay tompo sy mpamonjy anay. Velomy ao amponay zany finoana sy fanantenana izany, ary zany noentinay miatrika ity taona vaovao ity, ka tonga anay ho mahatoky amin'ny fanomponanao hatramin'ny farany. Noho ny fahasoavan'i Jesosy ny azonay maniry sy mangataka izany, ary noho ny anarany no angatana izany vavaka izany. Amen.